Ahoana daholo nareo? Efa no anarako. Za zao avy nianatra. Mitoma ndray balika. Fa manino ny balita? Mangina amin'izay fa ty zoky e. Io aloha andraso eo zandrinao hoe efa fanatitra an'ireto takireto Zay sahady ve dia tonga mama? Inona ary ny adin'ny mama raha fantatrareo? Manasa tanana amin'ny savony. Andao ara-pitsika mamy e. Mihaino sy manaraka tsara nareo Manahoany tanana? Manahoany savony? Manahoany rano? Manahoany Eva? Manahoana daholo nareo? Mila manasa tanana amin'ny savony rehefa manana andraikitra ny fikarakarana olona, na mama, na dada, na mpitaiza zaza, na dokotera koa aza, sady izany dokotera. Marina mihitsy izany. Tena antoka lehibe ho an'ny fahasalamana ny fanadiovana tanana, na ho an'ny tena manokana na ho an'ny hafa. Zahay dokotera zao dia manasa tanana amin'ny savony foana na alohan'ny andraisana marary na aorianan'izany. Ny nasa tanana ny savony sy rano namaky tena tsy misaraka amina mihitsy. Vonina daholo ary ve nareo hanampy amin'ny mamy e? Ie, vonina izay. Heninareo tsara ny tenin'ny dokotera. Zava-dehibe ny fanasana tanana. Satria na tsy hitany maso maloto ara ny tanana dia tena feno mikrôba ary saripady izany satria aina ny lalaovina. Noho izany dia mila manasa tanana amin'ny rano madio sy savony foana isika izay mahatsiaro manana ndraikitra rehetra. Ndao reto isika ny tena fomba fanasana tanana. Arao tsara rakizy Saumadio, 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 madio ny tananao. Lemorano ny tananao. Pesa savony ka sotakizao. Koseo, mandrapa ny sakfolo. Zany mihitsy akia.